Tsy be ny zavatra angatahako fa de hoe ny hampanjakana ny rariny sy ny hitsiny zany mba handoavana ny anjara volako zay mbola tsy naloa zany de en plus zany le sisantany zay bodoina zany de mba mila alohandreo vidin'io zany de miala za tsy maninona na tsy mila korontana aho zany momba zany. Ohatrino le volanao? Raha ny fanarahanay zany momba ny vola tokony alohany amiko zany dia 28 000 euros zany vola tokony payiny amiko momba ny le tany tsy mbola voaloha zany. Zay zany le fanarahanay ka raha voalohany zany vola 28 000 euros momba ny le tany aloha. Fa amile resaka trano ndray zany mbola affaire hafa igny afaka fampiresafana zany satria nisy vola ny tafiditsy tagnatin'ny famboarana de nisy vola koa tafiditsy ao zany. Rovina nomenao hoe tsy mandoy sy de iza tsy miandry ny tsy manome fotoana fa de hitory avy atrano fa satria tsy rariny tsony zany ataony zareo de aleo mitory de raha ohatsy hanala le fitoriana zany ireo payendreo le volako mampitsoaka fitoriana za rehefa misy le taratasy tandro filaminana hoe inona ny tena votoatin'ny taratasy le votoatin'le taratasy avy amin'ny OMC zany de hoe nohony hoe mba tsy hipetrahan'le vehivavy zany le bandy vazaha ao anatin'le trano ary hampijanonana ny fanamboarana sy fanapotehana satria tsy nahazo an'ireo taratasy io fa nataotao fahatany ka ao ka izy ny tribunaly no hanapa-kevitra farany zany miala ao le vazaha lehilahy selikov io tsy mahazo mipetraka ao de zaho ndray koa zany tsy mipetraka ao mandra-pivoahan'ny didin'ny tribunaly efa lasa amin'ny tribunaly zany io affaire ao zany efa any amin'ny tribunaly fa